Ampifaliana trany no entina iarabananao any tokantrano any tonga soeta amin'ny fandaharana herisetra teboka isaorana sahady ianao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ny andro antsika dia iresaka momba ny 13 sy valonjato iresaka ihany koa tsika ny momba ny violence physique et sexuelle na ny herisetra ara-batana sy ara-nofo fa alohan'ny tena anoboan'ny fandaharana andao aloha tsika hanaraka horonan tsara kely. Anao zegny tia gâteau vadiko. Mandeha. Sakafo-nahy ianao androany. Angatsy isan'andro. Angatsy mahazo. Merci. Fa karaha ty vadiko. Alohantsika andeha hoandry. Anko antsika miresaka tsara. Ino koa? Kaiky azovy. Kiako 113. Andany andro io foanao. Efa le miko edy jiaby ao. 813. Sy navitanao feka atao aminazy io. Tsisy 813 ho azonao io. Tena mizaho mifaty koa zao sady naolana. Mba vonjeo inona tokony ataoko dia aiza ny tany Ohatsy aleha. crédit. Ohatsy ianao zegny. Mba troe. Tsisy appel afaka ataonao amin'ny téléphone io. Sady naolana amin'ny vonony. Araka ny mahazatra dia manana vahiny fandaharana herisetra teboka. Ny amin'ny androany ty aloha dia efa niaraka tamintsika tamin'ny heriny any izy fa mbola niverina indray tsy izy akory izany fa rahabetalianina rovo arimboangy tale jeneraly ny fampivoarana ny vehivavy avy ao ministera am-poniny mandrosa ianao. Falmerabanao indray Laura dia falmeraba ihany koa ny mpijery. Falmerabanao tonga soa indray petrapetra. Ia, misaotra betsaka. Araka ny efa mahazatra dia tsy mifandray tanantsika. Ie, sady ajanona lelanelana ray metatra. Fanontaniana verimberina tatoato anisan'ny manitikitika ny mpijery na ny tokantrano any ihany koa dia hoe ohatrany ahoana tsara moa ny fampiasana ilay 13 sy valonjato na 813. Ia. Ny fomba ampiasana an'ilay 13 sy valonjato aloha dia tsara ho fantatry ny olona fa tsy mila crédit. Izay foana manko ny tena olana amintsika malagasy izay tsy manana crédit. Tsy mila manana crédit ianao fa maimaim-poana ny antso izay ataonao amin'ny 13 sy valonjato. Kaiky misy 813 iny zala. Mandeha foa zany appelinazy. C'est possible. Zanary. Mba ataova tsy misy 813 io. Ngataoko aminao. Ataova foana 813 zay. Ataova tapoka ho azy appelinazy io. Zanary. Ataova tsisy 813. Na tsy mihinan-kany isan'andro za fa ataova tsisy 813. Tsy hinan-kany zany. Ankoatr'izay ihany koa dia mbola misy ilay fitenenana hoe anonyme. Izany hoe tsy mila miteny anaranao ianao tsy mila miteny hoe izao ny laharan'ny findayako fa tonga dia milaza ny zava-misy izany no ataonao anatin'ilay 13 sy valonjato. Betsaka ihany ve nefa ny olona miantso an'io 13 sy valonjato io sao dia manana tarimarika kely ianao afaka lazaina aminay sy ny mpijery ihany koa. Ie. Misy mihitsy aloha araka ilay niteneniko tamin'ny farany iny hoe maro ny olona efa manomboka miantso ilay 13 sy valonjato tao aorianan'ny fandaharantsika iny izany. Talohan'izay koa nefa nandeha ny 13 sy valonjato ary aloha mariako kely aloha Laura fa ilay 13 sy valonjato dia manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny
hariva aloha zany hatramin'izao aloha fandehanana dia raha jerevana ny atotanisa izay misy zany a tao anatin'ny ray volana zay a dia misy eo amin'ny 200 latsaka eo no ny antso ary avy amin'ny faritra maro a ary tena faritra 20 era Madagasikara tsina no afaka miantso any 13,700 misy avy any Amboasary Sud izay tena tsy eritreretanay mihitsiny misy avy any Faratsio Sonerany Vongo Fenerive misy koa nefa ny avy eto Antananarivo eto amin'ny manodidina eto ihany koa nefa manao an'ilay antso dia akoatr'izay ihany koa ny zavatra hita dia ny herisetra ara-batana dia tena misy satria raika amin'ny 50 raha amin'ireo lay 200 raisinareo zany a no iharan'ny herisetra ara-batana misy koa ny iharan'ny herisetra ara-nofo izay mbola ataontsika hoe amin'ny telo eo angamba no raha tsy diso no anatin'izay miantso momba izay herisetra ara-nofo izay atsika eto Madagasikara moa mamalagasy atsika mbola zavatra saripady ny resaka fananahana zany ka raha iharan'ny herisetra ara-nofo tena mbola vitsivitsy aloha no mahasamy toroka ka izay no mampatonga an'ilay salanisa somary mbola ambanimbany. Amiko manokana mety amin'ilay hoe confidentialité na tsy ambaratelo angamba ny mahatonga ny olona hoe raha tratra ny herisetra ara-nofo dia tsy miantso ny 13,700 so dia mba afaka omenao toky so dia afaka omenao fanazavana bebe kokoa ny olona ny tokantrano hoe misy tsy ambaratelo marina ve confidentiel marina ve sa ny olona rehetra afaka miaino an'izay fitarainana izay ny laharana 13,700 dia tena confidentiel tsy ambara telo arak'izay tenen'izay fa le olona miaino anao izay tokana eo ihany no maheno ny olana izay mahazo anao no manatiady anao miezaka manome ihany koa ny torohevitra ao anao. Allô 813 Lina 813 nakavanao tompoko. Ity laharana maintso ity dia tena natokana ho an'ny olona rehetra izay mahita tranga-na herisetra na iharana herisetra eny fa na dia ireo olona mpanao herisetra ary ka te hizaka aminay koa hoe izao le tena tsy zakany na izao ny zavatra mahatonga azy hanosika azy anao an'izay herisetra izay dia vonany hanampy an'izay rehetra ny olona rehetra izay izany hoe tsy manavanavaka ity laharana ity fa afaka miantso daholo na ny miarany herisetra na nahita trangany herisetra na ny mpanao herisetra ary. So dia misy afatra kely ary na fanentanana ho an'ny mpijery momba an'io 13,700 io. Aya ao anatin'ilay fianonanao ao anatin'ny 13,700 dia olona efa mpiatsehatra ara-tsosialy avokoa no mandray ao anatiny ao olona efa nahazo fiofanana olona efa zatra tsy voazay akory tsy hoe nisy ny larina 13,700 akory vao nanao an'io asa io zareo fa efa mpiatsehatra mihitsy zany ireo olona ireo efa manana traikefa ka miangavy atsika zany aza mihafahafotsika fa arak'izay voalaza teo sady maimaimpona ny ao anatin'ny tsy ambaratelo tanteraka ny fiantsonao an'ny 13,700. Misaotra anao hatrany manaiky vahiny ato anatin'ny fandaharana herisetra teboka. Ia, misaotra betsaka mandram-piona indray. Efa tonga etsy ihany koa iondy mialy tsy izy izy fa ilay psikologsika eto amin'ny fandaharana herisetra teboka. Tonga sondra iondy mialy. Misaotra betsaka Laura, faly miaraba Laura dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana. Faly miarabanao ihany koa tsy mifandray tanana antsika ohatran'ny mahazatra. Izany mihitsy mila mitandrina. Misy orona tsara zay koa jerevantsika kely aloha iondy mialy dia rehefa fetsika miverina amin'ny resatresaka. Vadiko tsara be raha mandeha mitele io alohanao atao karaha io Za tsy atao ohatran'io zany dadaka. karaha io boka tiako zala Ka za tsy atao ohatran'io. Vato tsy magnefara. Maizy. Sino karaha io. Maizy mo zafanao vatoko zay raha tiako atranto mila renao jiaby. Asa zgô.
Araky nitantsika tamin'ny oronan-tsary teo dia somary mirorosaina ihany a, somary manontany tena hoe ve ka misy karazany roa ny violence physique na ny herisetra ara-batana, satria misy ihany koa ty herisetra ranofo ty. Ny herisetra ara-batana moa zany dia le fahitantsika hoe vono sy ny sisa, fa ny herisetra ranofo voalohany sarotsarotra ny tantarana anazy ny faharoa raha ohatra ka ny vadintsika na ny olontsitsika no manao an'io herisetra io aranofo io amintsika dia ohatra mieritreritritsika hoe sao dia tsy herisetra ary le izy, sao dia afaka azavainao kely ny momba an'izay. Tena mitovy mihitsiny zany le herisetra ara-batana sy le herisetra ranofo satria samy miatra manaina le izy. Violence physique sy violence sexuelle zany samy physique satria miatra amin'ny vatana zany. Ny violence physique rehetrarehetra zany dia rehetrarehetra hoe kasitanana zany. Hitanao ohatra hoe manao te-hamaina, mandaka, manisy totondry, fa misy koa zany le hoe alaina mihitsy le olona dia domina amin'ny rindrina le olona na hoe akapoka amin'ny fandriana, be dia be le karazany. Fa misy koa hoe mampiasa fitaovana koa izy. Ohatrany hoe mampiasa ny telefaonina izy zao dia tezitra avy dia tapitapika eo dia any amin'ny tarehanao iny mijanona zany. Dia ohatrany hoe enti-patezerana zany le olona na zavatra ohatr' zany dia misy koa hoe manipy vera sy ny sisa sy ny sisa. Ireny zany le herisetra ara-batana. Fa misy ihany koa zany le herisetra ara-nofo, le violence sexuelle. Io zany matetika aloha tsy dia tena fantatry ny olona rehetra. Izy io zany tsy voatery hoe fanaovana le firaisana ara-nofo amin'ny fomba feno abibiana, tsy voatery ohatr'izay le izy. Fa le zavatra tsy mifanarahana kosa zany hoe ataovy ohatran'izao nefa tsy mifanaraka amin'ny sain'le anankiray ary tsy mifanaraka amin'ny eritreriny le izy dia eo kosa zany tena herisetra ara-nofo le izy. Izay zavatra izay zany mila fantatry ny olona. Ekena zany hoe rehefa mpivady dia misy ny antsoina hoe devoir conjugal, tokony hoe rahana manao tokoa zany zavatra zany, fa le fifanarahana zany no tena hoe tokony hoe ho fototry le fiarahan'le olona anankiroa, sady endrika fifankatiavana raha teo koa zany hoe tsy fifanereny zany fa fanajana. Ohatrany ahoana le fandavana zany avy any amin'ny raha vehivavy, tsy maintsy hoe tenenina ve hoe za tsy hanao an'izany, sa atao amin'ny fihetsika, sa ohatrany ahoana ny fomba ahafantaran'le lehilahy hoe tsy manaiky an'le zavatra tiany atao amin'ny vatanao hoe ianao mahatonga le izy hoe lasa herisetra ara-nofo avy eo rehefa tereny ianao. Efa somary mitatra lalala kely izay fanontaniana izay fa tsy maninona fa hovaliantsika. Matetika zany le vehivavy efa mandamy mihitsiny, ary le fandavan'le vehivavy iny mihitsy mampiakatra bebe kokoa an'le herisetra. Ary mahagaga aloha fa ohatran'le fandavan'le vehivavy mampiakatra an'le herisetra iny mihitsy no mety ohatry ny afinaritra an'le mpampiatra an'le herisetra. Zany hoe le izy tolona mafy sy le miady mafy, tsy anatanteraka an'izy izy zany mety ahitany le ankilany fafinaretana koa indray, zany hoe tena lasa lavitra mihitsy le izy zany. Nazava tamintsika tany atokantrano kosa angambany ny mahasamihafa ny herisetra ara-batana tsotra sy ny herisetra ara-nofo. Misaotra anao hatrany andimialy fa mahalala zavatra foana izay rehefa miaraka aminao. Misaotra betsaka koa aloha dia misaotra betsaka mijery. Satry foana ny tafatafa hiaraka amintsika fa dia tapitra sahady ny fandaharana. Ety am-pamaranana dia tsy ahivina fa misy an'ilay concours na sketch na fifaninanana tantara-tsehatra miompana manokana amin'ny ady ataontsika amin'ny herisetra, mifototra amin'ny mahalahy na amin'ny mahavavy. Ohatrany ahoana ary natao rehefa te handray anjara, alefanao any anatin'ny pejy herisetra teboka io tantara kelinao io, mba alefanay ao anatin'ny pejy ilay izy dia izay BGM na be pitia no maharesy. Any amin'ny faran'ny fandaharana zany hoe ny fahavalo ny fandaharana any no ahafantarantsika hoe iza no naharesy. Aza adiny ihany koa fa raha manana fanamariana na fanontaniana na fijoroana vavolombelona ianao dia alefaso amin'reto adresinay reto. Entanina ihany koa sika iantso ny 370 na ny 813 raha sanatria ianao ka tratran'ny herisetra na ianao favolombelon'ny herisetra eny amin'ny fiarahamonina eny. Raha ohatra moa ianao te hanantona mivantana ireo ivitoerana afaka hitarainana sy angalana sosikevitra dia ho hitantsika eo amin'ny écran amin'ny faran'ny fandaharana zany. Izay ary mandra-piona tompo amin'ny herin'ny iray.